Miarabantsika rehetra indray tsatra ty fotoana rivotia fa tsika miara-manosy mianatra ny tenin'ny tompo fiantanan'ny tompo sy ny fahasoavana amintsika mandrakarifa iroso aritsika indray manasantsika iaraka ivavaka mpavakatsika tompo ray masina sy tsara indrindro reto izay mbola hianatra indray sy handinika ny teninao hanohy ny fianarana izay efa natomboka tamin'iny tapany maraina iny aokaraha ny fanainao masina ilay hiasa aminay hatanteraka ny sitraponao ka dia mitenena indray raha io aminay nenao fa voninkiany izay vaokanao sokafo ny fonay sokafo ny sainay hamantaranay ny sitraponao aoka ny fanainao masina menay fahendrena menay fahalalana satria ny teninao dia manambara manao hoe izy no mpafantatra iray ny zavatra rehetra enona dia ny zavatra ho avy aza ary ny fanainao ihany indray no malala ny fihevitrao ka dia aoka ny fanainao no hiasa ao anatinay hampafantaranao anay ny sitraponao raha nisy kosa nefa tsy famendrena vitanay tao anatin'izay fotoana ny saranay izay dia hifonanay aminao ihany koa Andriamanitra ka hantahanay famindraam-posy famelan-keloka ko mangataka amin'ny rahanao izay Jesosy io dio amin'ny rahanao izay mba hadio sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka sy ho afa-pahotana ary eo ampelantananao iray no ametrahanay izay fotoana izao mba tsisy andrombaka anay izay eo ampelantananao ary aoka ny fanainao hatanteraka ny fifandraisanay amin'ny tsiraray avy amin'ny toerana rehetra izay nono ny fampianarana ny teninao aoka ny rahanao andrakotra ny fitaovana rehetra izay ampiasainay tsy hanan'ilay raha tsy fahefanana dia kely azy ary ilay rahanao ihany koa aoka andrakotra anay Kristy hiaro anay amin'ny losy amin'ny ratsy rehetra ary ny anjelinao ny aoka hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy tantananay dia mitenena raha io aminay nenao amin'ny alalany fanainao masina fa voninkiandra izay vahoakanao ny anaran'i Kristy nandratenezany vavaka izany raha hitao natrehanao aleloia amen iroso aritsika ina namarana antsika ny lesona tamin'iny maraina iny ny zavatra andresantsika zany dia hoe inona ny fodotry ny ady ihany koa zany dia le hoe andro ny fodotry ny ady satria hoe anangonao izy ireo firenena zany izy ireo mpanjaka ny tany amin'le adin'le andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa ka inona koa moa io andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa io zany fa le andro dia zao miresaka ihany koa ny sabata satria andro n'Andriamanitra io sabata io tsy hizaka ny satana io sabata io fa manao izay fomba anjerana an'io amin'ny fomba rehetra izy miresaka ny resaka hoe didy folo dia hoe tandremo ny didy rehetra ny olona nge raha vao miresaka hoe ny lalàna dia osy ny olona hoe foana ny lalàna tsisy tsony zany lalàna zany nefa ny tena sombaina amin'io dia le sabata ny tena azery amin'izy satria nahoana ny olona nge tsy mangalatra ny fiangonana amin'ny tena tsy aza mangalatra aza mijangatsanga aza mamono olona aza manao mpisampy fa io ihany ny tena tsy zaka io ny olona rehetra ihany koa dia zao manompohan'i Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao miantso ny anaran'i Jesosy daholo fa azatany efatra zao Jesosy nefa rehefa miditra amin'izay le ten'Andriamanitra hoe izy Jesosy inonao io le maty araka ny soratra masina aveo nitsangana araka ny soratra masina aveo nalevina araka ny soratra masina aveo dia mandany iny daholo satria rehefa voaka amin'izay le soratra masina dia hoe maty tamin'ny atsasaky ny herinandro Kristy nahazo 3 andro 3 alina atao kibon'ny tany izy araka ny faminaniana ary nambara ny vavan'i Jesosy mihitsy zany hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanao izy izay voalazany mpaminany araka ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama dia nanokatra ny sain'ny mpianatra izy ahalalàn'izy ireo ny soratra masina fa Kristy dia tsy maintsy ho faty ary hitsangana amin'ny andro fahatelo dia rehefa jerena tokoa ilay izy araka ny tenin'i Jesosy le hoe 3 andro 3 alina atao kibon'ny tany isaina dia tena 3 andro 3 alina fa rehefa avoakanao amin'izay io amin'ireo izay tsy mino an'izay Jesosy maty amin'ny tsasaky ny herinandro zany aza mifandrebireby amin'izany nefa ny anay rehefa maty anay Jesosy dia ampo anay zany ampo anay Jesosy rehefa maty anay izy satria ny fampianarana izay niraisina izy ireo tany amin'ny eglizy dia zao hoe ilay Jesosy maty amin'ny andro zoma nitsangana amin'ny andro alahady tsy nahazo 3 andro 3 alina nahazo 2 alina fotsiny sy 2 andro fa tsy nahazo 3 alina tsy nahazo 3 andro 3 alina dia io zany tsy zakan'ny olona koa Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro io
zay io satria io le voalazany faminaniny le voalazan'ny soratra masina zany ka zay moa zany le resahana teo hoe andro koa zany no fototry ny ady le sabata ny Jehova sabatan'Andriamanitra mana masina ny andro sabatako izy aza mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy fa sabatan'ny Jehova Andriamanitra ny andro fahafito anizy io any Jehova io andro fahafito nosoloan'ny bibidia io andro nataony andro voalohany amin'ny herinandro lasa miankohaka amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro daholo ny fampianaran'ny eglizy ihany koa dia zao hoe maty azoma Jesosy nitsangana amin'ny andro alahady fa nahoana ny soratra masina miteny fa maty amin'ny atsasaky ny herinandro Kristy nahazo 3 andro sy 3 alina ary rehefa nitsangana Kristy fampianaran'ny arantsika teto zao dia nitsangana tamin'ny andron'ny tompo Kristy inona io andron'ny tompo io sabata io andron'ny tompo io le niteny antsika hoe andro lehibe teo le hoe andro n'Andriamanitra neny zareo ny azy ny nitsanganan'ny tompo dia andro alahady dia lasa nataony hoe andron'ny tompo ny andro alahady lasa andro fivavahana ny andron'ny tompo ka ady zany io andro koa zany fototry ny ady hoe le andro zany fototry ny ady zany hoe io zany ny ady any koa le resaka andro izany ka zay zany mikasika an'iny fa zao kosa ny zavatra anankiray nefa dia zao raha amin'ny antoko anankiray na hoe camp anankiray zany le miaraka amin'ilay mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro dia zao zay mitandrina ny didin'Andriamanitra io sabatan'ny Jehova io zay mino an'i Jesosy Kristy io maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina ankilany ny antoko anankiray na hoe camp anankiray dia ireo mpanjaka ny tany ireo iasan'ilay fanahany dragona bibidia ary mpaminany sandoka fanahany demonia no miasa amin'ireo izy manangona ny firenena rehetra zany iankohaka ihany koa eo alohan'ny bibidia inona nefa ny andron'ny bibidia andro alahady io ny andron'ny bibidia io miaraka mitezy mivavaka amin'io andro ihany koa zany dia zao antoko ankilana anankiray zany betsaka ny tsy faly no maheno an'izany eto fa tokana lizy camp anankiroa ny resahana eto zany antoko anankiroa ny resahana eto dia raikitra ny ady zany mikasika an'izy io zany aiza nefa ny ady no aiza no toerana zay isian'ny ady satria raikitra zany ny gera zany ary ny rehefa tonga le rehefa raikitra ny ady amin'le camp anankiroa araka le resantsika teo hoe ankilana anankiray zay miandany amin'ilay Jehova tompon'ny sabata ankilana anankiray zay miandany amin'ilay tompon'ny alahady satria samy manana ny famantaran'ny azy zany zay raikitra ny ady dia aiza ary ny toeram-piadiana zany na hoe lieu de rassemblement satria misy fanangonana anankiroa zany io ny anankiray dia zao hoe le fanahy telo takany sao anao izy fanahy maloto izy dia fanahy ny demonia ireo zay nivoaka avy amin'ny vavan'ilay dragona ny bibidia ary ny mpaminany sandoka makaizy izy ireo makany amin'ny mpanjakany tany izy manangona azy ireo amin'le adin'le andro lehibe n'Andriamanitra tsy toy zany hoe misy fanangonana zany io manangona zany izy ho amin'ny toerana anankiray satria raikitra zany ny ady ankilana anankiray lay mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro na avy any antsinanana zany dia io lay vahoaka an'Andriamanitra indray miaraka amin'ny Kristiny Jehova Andriamanitra miaraka amin'ny Kristiny miaraka amin'ny vahoakany ireo zay manana ny famantarany manana le tomboka asian'Andriamanitra ireo zany camp anankiray ireo dia raikitra le ady zany dia le toerana misy ny ady zany atao amin'ny apokalipsy 5:20 izy no miteny an'io zao ny teny any ato manao hoe ary nangono no any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Armagedona ireny aiza ny anangono azy ary nangonona ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Armagedona ireny zany hoe le toerana isian'ny ady zany toeram-toerana zay iadiana zany tonga amin'le fiteny hoe le champ de bataille amin'ny teny frantsay ny toeram-piadiana zany dia zao hoe eo amin'le toerana atao hoe Armagedona zany no isian'io ady io ny ankilany zany manangona ny trompony izy
ny ankilany koa miaraka amin'ny trompony izy de eo zany nraikitra ny ady de io le antsona io le hoe la toute dernière guerre mondiale na hoe guerre mondiale farany zany io ady zay isy eo am'le Armageddon io zany eto nefa ny zavatra misy de zao araka ny resahantsika hoe am'le kapoka fahaenina de ireo mpanjaka ny tany tsy miady samizy fa efa lasa ny toko anankiray izy iady am'le mpanjaka avy any Antsinanana ary izy ireo de iady am'ilay tendrombohitra masin'Andriamanitra no iadivan'izy ireo satria zay mantsy nidika an'le hoe Armageddon zay mahatonga le izy aiza ny toeram-piadiana de hoe Armageddon ny toerana zay isian'ny ady inona nefa ny hevitry le hoe Armageddon ny hevitry le hoe Armageddon de hoe tendrombohitry Megidona zay nidika an'le hoe Armageddon tendrombohitry Megidona inona nefa le tendrombohitry Megidona io inona io tendrombohitry Megidona io de raha ny bokin'ny Daniel sy ny bokin'ny Apokalipsy zany de maneo fa misy fandraisany tendrombohitry Megidona io amin'ny Jerosalema misy fandraisany zany io tendrombohitry Megidona io amin'ny Jerosalema zay zany zavatra resahany Daniel sy Apokalipsy raha miresaka tendrombohitra Megidona zany resahana de Jerosalema no resahana zany de zao tsara ny zavatra misy any amin'ny Daniel any raha mijeritsika any amin'ny Daniel toko faraky amby folo de ino ny zavatra resahany io rehefa miresaka any amin'ny toko faraky amby folo any de misy faminanina eo amin'le Daniel toko faraky amby folo misy ady lehibe eo amin'ny Daniel toko faraky amby folo zany hoe adiny mpanjaka avany avaratra miady amin'ny mpanjaka avy any atsimo de rehefa raikitra ny ady zareo samy miady zany amboalohany fa rehefa avy izy lasa niaraka am'izay izy lasa niaraka andray zany ny avany atsimo sy ny avany avaratra de rehefa niaraka am'izay le atsimo sy avany avaratra de aiza izy no mitodika andeha ady am'izay avy eo any am'le tendrombohitra masin'Andriamanitra izy no iady am'izay rehefa avy eo de araka le zavatra efa niresahantsika ihany jerentsika eo amin'ny Daniel toko faraky amby folo andininy fa 5:7 Daniel toko faraky amby folo de ny andininy fa 5:7 vaisitsika kely zay Daniel toko faraky amby folo de ny andininy fa 5:7 andininy fa 5:7 ary aoriny eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina mafinaritra ny tranolainy izay lapany nefa ho tonga ao amin'ny hafarany any izy ka tsisy amonjy azy averiko tsara evaka teny ary aoriny eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina mafinaritra ny tranolainy izay lapany aiza no ametrahany lainy satria raikitra le ady zany aiza ny anangonany ny firenena rehetra eo amin'le toerana atao hoe Armageddon eto nefa ny zavatra teneniny de ozy izy hoe aoriny eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina mafinaritra ozy izy ny tranolainy izay lapany eo zany ny ametrahany tranolainy de ity moa zany amin'ny teny gasy izy zao ny zavatra teneniny ato hoe aoriny eo anelanelan'ny ranomasina ozy izy vakiko kely izy io amin'ny teny frantsay fa zao ny anazavany anazy zany de zao ny teneniny ato amin'le andininy fa 5:7 teo ozy izy il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne amin'ny teny gasy ny zavatra ilazany anazy de ozy izy manao hoe ary aoriny eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina mafinaritra ny tranolainy izay lapany zany hoe ampifanarahana izy amin'ny teny gasy eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masin'Andriamanitra fa amin'ny teny frantsay izy dia sarahany tsara le izy zany de ono izy il dressera les tentes de son palais entre les mers ozy izy aiza izy no ametraka ny tranolainy eo anelanelan'ny ranomasina ozy izy no ametraka ny tranolainy izy inona nefa eo anelanelan'ny ranomasina io de toizany le teny vers la glorieuse et sainte montagne
zay zany le toerana eo anelanelan'ny ranomasina io la glorieuse et sainte monene la hoe le tendrombohitra masina zany itoerana eo anelanelan'ny ranomasina io aiza nefa itoerana eo anelanelan'ny ranomasina io eto ambonin'ny tany aiza itoerana eo anelanelan'ny ranomasina io eto ambonin'ny tany de ny territoiran'ny Israël io anelanelan'ny ranomasina io eto ambonin'ny tany ina moa le territoiran'ny Israël hoe la Judée zany na hoe ny tanànan'ny Israël de jereo tsara fa rehefa mijeritsika ny karta zany ho asehoko atsika tokoa le izy rehefa mijeritsika ny karta de hitatsika eo ny territoiran'ny Israël na ny faritan'ny Israël de jereo fa eo anelanelan'ny ranomasina misy ny faritan'ny Israël amin'ny akavian'ny Israël ny mer Méditerranée na hoe ny ranomasiny Méditerranée zany no amin'ny akaviany de amin'ny akavanan'ny Israël misy ranomasina koa eo amin'ny akavanana io fa ranomasina matiny eo amin'ny akavanana le antsoina hoe mer morte zay ny eo amin'ny akavanan'ny Israël zay no mahatonga hoe aiza izy no ametraka ny lainy eo anelanelan'ny ranomasina ozy izy no ametrahany lainy de ino ny toerana elanelan'ny ranomasina io vers la glorieuse et sainte montagne de Dieu na hoe eo amin'le tendrombohitra masin'Andriamanitra zany no ametrahany ny lainy de tsy iza moa zany fa Jerosalema zany satria Jerosalema de zao Jerosalema nge le tanànan'Andriamanitra Jerosalema le tanànan'Andriamanitra ka zavatra rehetra eto zany de symbolika foana miverina am'le hoe resaka symbolika foana atsika satria la glorieuse et sainte montagne no hoe le tendrombohitra masin'Andriamanitra de maneho an'le tendrombohitra ziona zany le tendrombohitra masin'Andriamanitra ary le tendrombohitra ziona nefa fa tsy iza fa izy le Jerosalema vaovao le ilatsaka avy any an-danitra io le Jerosalema vaovao le ilatsaka avy any an-danitra io de hita iantsika ihany koa zay fifandraisana zay zany aty amin'ny Zakaria rehefa miresaka an'le Jerosalema izy mampifandray am'le hoe tendrombohitra masina na le hoe Megiddo izy zany na hoe Megidona jerentsika nge aty amin'ny Zakaria 12 Zakaria 12 de vakitsika ny 9:10 de ahoana ozy izy amin'izany andro zany de isy fisaonana lehibe any Jerosalema toy ny fisaonana tao Hadad Rimona eo amin'ny lohasahan'ny Megiddo ary amin'izany andro zany de isy fisaonana lehibe any Jerosalema toy ny fisaonana tao Hadad Rimona eo amin'ny lohasaha Megiddo eo zany izy mampifandray any Jerosalema any Megiddo inona moa le Megiddo ty Megiddo ty de zao hoe toerana anankiray zany izy io na territoire anankiray izy io izay manana lohasaha io de manana inona ihany koa manana tendrombohitra io territoire ngezabe anankiray zany izy io ka raha vao mitentsika hoe Armageddon de le Armageddon avy amin'ny teny anankiroa mizara roa zany le hoe Armageddon ara apina Megiddo na hoe Megiddo zay zany le hoe Armageddon le Armageddon zany mizara roa zany ara apina Megiddo na hoe Megiddo le ara ny hevitry le hoe ara de tendrombohitra ny dikan'le hoe ara ary le Megiddo io le toerana zany le Megiddo de raha vao miresaka zany ianao hoe Armageddon de inona ny dikan'izay hoe Armageddon zay zany tendrombohitry Megiddo zany no resahana am'izay na hoe tendrombohitry Megiddo ary maninona moa izy natao hoe Megiddo fa tsy hoe Megiddo na hoe Megiddo le Megiddo de io zany anarana ny etsona ty toerany ty tamin'ny andro taloha be fahiny fa le Megiddo zany anarana ny etsona azy taty orina fa mitovy any zany le hoe Megiddo na hoe Megiddo na hoe Megiddo fa le Megiddo de hoe anarana ny etsona azy tany aloha fa le anarana hoe Megiddo de anarana ny etsona azy taty orina de le Armageddon zay ny dikany teo araka le tenentsika hoe tendrombohitry Megiddo zany ny dikan'le hoe Armageddon eo zany ny sin'le ady eo ny sin'le ady eo zany
de iolona ny resahana tany amin'ny Daniela teo leo tendrombohitra masin'Andriamanitra eo nisy ny toeran'ny ady eo zany ka ny zavatra hitantsika nefa teo amin'le fampitahana teo amin'ny Zakaria zany de hoe arak'le teneniny teo raha verenako vakina kely le izy teo amin'le 1:20 de ahoana ozy izy manao hoe amin'izany andro zany de isy fisaonana lehibe any Jerosalema toy ny fisaonana tao Adadrimona eo amin'ny lohasahan'ny Megidona. Isy fisaonana lehibe ozy izy amin'izany andro zany. Aiza nisan'le fisaonana any Jerosalema nisan'le fisaonana ozy izy toy ny fisaonana tao Adadrimona ao amin'ny lohasahan'ny Megidona. Taiza nisy fisaonana tao amin'ny lohasahan'ny Megidona nisy fisaonana. Fa amin'izany fotoana zany ozy izy de isy fisaonana lehibe fa aiza nisy fisaonana any Jerosalema nisy fisaonana. De fisaonana tany Jerosalema io zany ampitahaina zany izy io amin'le fisaonana izay nisy tao Adadrimona ozy izy. Eto nefa ny zavatra lesahany taiza ny fisaonana nisy tao Adadrimona teo amin'ny lohasaha Megiddo ozy izy nisy an'izay fisaonana zay. Eto nefitsika miteny le toeran'ny ady de aiza eo amin'le Armagedona no isin'ny ady zany eo amin'le tendrombohitra Megidona no isin'ny ady fa eto ny zavatra resahany de teo amin'ny lohasahan'ny Megidona no isin'le fisaonana tamin'ny Adadrimona ozy izy. Zany hoe ny tena fampitahany eto zany ny zavatra sy eto zao le fisaonana zany ny tena resahany eto mikasika ny zavatra hitranga ao Jerosalema ny amin'ny zavatra zay nitranga tao Megiddo. Fa le toerana de fantatsika fa tendrombohitra le toerana tendrombohitra Megiddo fa tsy lohasaha ilay toerana. De iza moa no tena resahana amin'le tendrombohitra Megiddo fa Jerosalema zany no resahana amin'io. Jerosalema zany hoe le toeran'ny ady zany zay sy ny ady de zao eo Jerosalema zany no raikitra ny ady. Jerosalema no raikitra ny ady zany. Ity resaka Armagedona toerana resahana isin'ny ady ity de Jerosalema zany no resahana amin'io zany. De zavatra efa voambarany Daniel izy io tamin'le mivakitsika tao amin'ny Daniel 1:10 andininy 5:20 verenantsika kely le izy teo. Daniel 1:10 de ny andininy 5:20. Teo nosy izy eo amin'ny Daniel 1:10 andininy 5:20. De zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe ary aoriny eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina mahafinaritra ny tranolainy izay lapana ozy izy. Aiza no ametrahany tranolainy? Eo anelanelan'ny ranomasina ozy izy sy ny tendrombohitra masina. De maneho an'izy maneho an'le Jerosalema zany io. Ka ireto mpanjakany tany zany zay nangonina ireto zany de tanjona iray zany ny tanjon'ireo. De ino zay tanjona zay? Le contrôle de Jérusalem. Zay ny tanjona zany. Zay mikontrôle an'i Jerosalema zany de izy zany no manana ny fandresena zany. Zay manana fanapahanany amin'ny Jerosalema zany no manana ny fandresena. De io nefa ny zavatra tena tedaviny zao tontolo zao amin'izao fotoana zao. Inona ny zavatra misy amin'izao fotoana zao? Raha vao miresaka ny Israela zany ianao tsy azoko tiana mihitsy Israely. Tsy azoko tiana mihitsy Israely zany tanàna Israely zany tsy azoko tiana. Raha vao miteny ratsy jiosy zany ianao zay le tonga amin'le fitenenana hoe tsy azo atao ny manao antisemitisme. Satria lasa maninona? Lasa ohatran'ny hoe manao rasisme zany ianao, lasa rasista zany ianao raha vao miteny zavatra tsy mety amin'ireo jiosy reo. De tena arovana mafy mihitsy io firenen'ny Israely io zany. De any amin'ny firenena jiosy de any ny zavatra kasainy zareo atao de manao an'izany hoe état sionika zany. Hoe fireneny ziona zany ny zavatra tedavinao atao fireneny ziona. De jereo tsara fa avy any États-Unis, avy any Amerika de ny mouvement évangélika miasa mahery vaika mihitsy manohana an'izany hoe état sionika zany. Zany hoe fireneny ziona zany. Ohatra ny zareo silamo manao an'le hoe état islamika. Satria manao an'izany firenena mezaka anao an'izany firenena silamo zany ro silamo mahery fihetsika. De ny mouvement évangélika na ny fietsehana évangélika any États-Unis zany ary efa miparitaka manerana an'izao tontolo zao izy
dia izay koa ny tanjony zareo hanao an'izany hoe fireneny ziona zany ny tanjony rariny zareo zany. Ny zavatra misy anefa dia izao diso fanantenana ihany ro rehetra ireo satria nahoana ity Jerosalema zay resahana ity nge ka tsy Jerosalema rahatany ty edivana ty ka raha ianao zany miazakazaka amin'ny Jerosalema rahatany io dia vomafy ianao satria i Jerosalema rahatany zay hitantsika amin'izao fotoana zao io dia tsy maneho an'Andriamanitra mihitsy io Jerosalema amin'izao fotoana zao io. Raha miresaka amin'ny tanin'Israely amin'izao fotoana zao fotsiny tsika dia inona ny zavatra hitantsika amin'ny tanin'Israely amin'izao fotoana zao? Any amin'ny firenen'i Israely ange any amin'izany antsoina toerana hoe Tel Aviv zany tanan-dehibe o Israely Tel Aviv zany Tel Aviv zany ange ka zany ny haut lieu-ny atao hoe Gaipred eto ambonin'ny tany. Inona moa zany haut lieu zany? Zany hoe toerana tena faratampony ohatrany hoe toerana masina zany. Ohatrany jereo tsara reny toeran-tsampy reny amin'ny Madagasikara dia toerana fady ohatrany hoe toerana masina zay ny antsoina hoe haut lieu. Toerana anankiray zany zay misy fady hoe tsy azonao kitihana mihitsy hoe zavatra masina zany fa zany Tel Aviv zany. Tel Aviv mantsy ny kapitalan'i Israely. Eny ny kapitalany Tel Aviv ny misy kapitalan'i Israely. Zany Tel Aviv zany nefa ny capitale mondiale ny Gaipred. Inona zany Gaipred zany? Zany Gaipred zany ho an'ny zareo homosexuel zany. Ho an'ny zareo lesbienne zany. Ho an'ny zareo transgenre zany. Inona daholo zany zavatra teneniko zany? Homosexuel lahy manambady lahy. Lesbienne vehivavy manambady vehivavy. Transgenre sady afaka manao lehilahy ianao ny afaka manao vehivavy. Dia rehefa tonga ny isa-taona misy rassemblement any, misy fietsehana any, misy fiangonan'ny olona be dia be any, fiangonan'ireo Gaipred ireo zany, fiangonan'ireo gay ireo zany no any amin'ny toerana io zany. Dia tonga any zareo dia tena capitale mondiale. Dia inona ny symbole ny zareo, ny saina zay atsiefiny any? Dia io arc-en-ciel io ny sainany zareo. Ao moa le fitenen'izay peace and love moa tsy haiko intsony. Ao daholo zany rehetra zany. Dia ozintsika hoe ny tanin'Israely io no edivana satria inona moa le Jerosalema? Le Jerosalema ange le tanànan'Andriamanitra. Zay le Jerosalema. Ka le Jerosalema amin'izao misy atsika ity zao ve maneho le tanànan'Andriamanitra le Jerosalema amin'izao fotoana zao ity? Dia miteny mihitsy hoe tsy maneho mihitsy io. Tsy maneho an'Andriamanitra mihitsy capitale mondiale ny Gaipred zany ve dia aneho an'Andriamanitra? Efa nilozan'Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy mipetraka amin'ny zavatra vetaveta tahaka an'izany. Tsy maneho an'Andriamanitra mihitsy zany. Dia zay araka le tenentsika hoe encore une fois de plus zany na hoe ombeny hatrany dia zao hoe symbolika foana le resahana eto zany miresaka le hoe tendrombohitra masina, miresaka le Jerosalema fa tsy le hoe Jerosalema rahatany io na le hoe tanànan'Israely rahatany io. Fa raha mbola mitoetra teo amin'ny Israely Andriamanitra dia tsy ohatr' izao io tanin'ny Israely io fa Andriamanitra efa tsy mitoetra amin'ny tanin'ny Israely intsony. Donc zany ity Jerosalema resahantsika eto ity zany dia zao d'ordre spirituel zany io Jerosalema resahantsika amin'izao ity. Jerosalema ara-panahy zany io resahantsika io. Dia le tendrombohitra masin'Andriamanitra na le tendrombohitra ziona zany maneho an'le fanjakan'Andriamanitra zay ho avy zany. Le isiny le tanànan'Andriamanitra. Ka le ziona ny fanantenana zany zay andrasantsika dia ao no misy ny fitoeran'Andriamanitra. Dia ao le antsoina hoe Jerosalema vaovao, ao Andriamanitra no mitoetra. Fa tamin'Andriamanitra tokoa tamin'ny andro taloha rehefa nifidy an'Israely izy ho vahoakany, ho mpanompony. Dia nanahoana? Nitoetra teo amin'Israely tokoa Andriamanitra. Ary le tendrombohitra ziona io na hoe Jerosalema teo no nitoeran'Andriamanitra tokoa tamin'ny andro taloha zany. Rehefa mbola nitoetra teto Andriamanitra. Any amin'ny Salamo ao izy miteny an'izany jereo Salamo 7:7. Salamo 7:7. Jerentsika kely Salamo 7:7. Dia ny 9:7 sy ny 7:7. Salamo 7:7 dia ny 9:7 sy ny 7:7.
dia rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nifidy ny fireneny Joda kosa izy dia nitendrombohitra Ziona izay tiany, dia nanao ny fitoerany masina ho tahaka ny avoana izy, tahaka ny tany izay naoriny ho mandrakizay. Andriamanitra zany nanino? Andriamanitra nifidy ny fireneny Joda dia le tendrombohitra, satria le fireneny Joda aloha dia hono izy dia nitendrombohitra Ziona izay tiany ozy izy. Io zany le resantsika le hoe tendrombohitra masin'Andriamanitra. Dia manino izy natsoina hoe tendrombohitra Ziona? Satria nahoana? Tao no nanaovany ny fitoerany masina ozy izy, dia nanao ny fitoerany masina ho tahaka ny avoana izy, tahaka ny tany izay naoriny no mandrakizay. Satria tao no nitoeran'Andriamanitra. Teo amin'ny tempolo ny toeran'Andriamanitra teo amin'ny Israely. Hitantsika tsara zany fa hatramin'ny antsoan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia taiza ny toetra teo anivon'ny zanak'Israely Andriamanitra. Tao amin'ny efitra masina indrindra ny toeran'Andriamanitra, dia ny fisehon'Andriamanitra teo amin'ny efitra masina indrindra teo amin'ny tempolo dia zao amin'ny alalan'ilay androraoana izay teo ambonin'ny fanaovam-panavotana no nitoeran'izay androraoana izay zany. Dia ato amin'ny salamy toko salamy fa 2:30 ihany koa izy dia miteny salamy fa 2:30 dia inona ny zavatra resahany io? Jerentsika ihany koa salamy fa 2:30 dia ny 7:20 dia ahoana ozy izy? Salamy fa 2:30 dia ny 7:20 dia zao ny tenenina. Fa Jehovah efa nifidy any Zona ary naniry azy ho fonenany. Fa Jehovah efa nifidy any Zona ary naniry azy ho fonenany, satria nampitoerin'Andriamanitra teo anivon'ny Israely ny fitoerany. Izay natendrombohitra ny Ziona ny tanànan'ny Israely. Teo Jerosalema zany io. Fa amin'izao fotoana zao kosa dia miala tsiny ahy. Fa tsy maneho an'izay tsony Israely amin'izao fotoana iainantsika izao, araka ny fanresantsika teo. Na ny parlement israélien, hoe ny eo amin'ny assemblée nationale zany tsy maneho an'izany mihitsy. Adila politika an'io tsy maneho an'Andriamanitra mihitsy ny adila politika an'io. Na mijery koa tsika ny Jerosalema amin'izao fotoana zao, dia zao hoe ny tempolin'Andriamanitra taiza no nitoetra tao Jerosalema, eo amin'ilay antsoina hoe mont du temple, eo amin'ny tanin'ny Israely zany, eo amin'ny territoiren'ny Israely, dia eo Jerosalema eo amin'ilay toerana antsoina hoe mont du temple no misy ilay tempolin'Andriamanitra, satria fantatsika fa teo Andriamanitra no nitoetra teo amin'ny efitra masina indrindra. Ny zavatra misy anefa dia zao foana tanteraka io tempolo io, tsy eo amin'ilay mont du temple intsony, fa inona no mitoetra eo amin'ny mont du temple io amin'izao fotoana zao? Moské no mipetraka eo, le antsoina hoe moské d'Al-Aqsa, zay ny anaran'le izy. Moské d'Al-Aqsa, zay ny anaran'le moské zany. Lasa ny silamo le toerana nisy ny tempolo taloha. Moské no mipetraka eo amin'izao fotoana zao. Dia ozytsika hoe io no territoiren'Andriamanitra io mbola io. Jereo tsara ange. Fa raha mbola zay le izy dia zao na itsika raha tsisy voavonjy. Satria nahoana? Ny tempolo ange amin'izao fotoana zao efa nianarantsika teto zany, itsika ny tempolin'Andriamanitra velona amin'izao fotoana zao. Ary le tena tempolo masina dia any an-danitra no misy azy, iza ny misorona be ao anatiny? Jesosy Kristy no misorona be ao anatiny. Dia itsika no mpisorona, dia raha mivavaka tsika dia afaka manatrika ny tempolo any an-danitra io amin'ny alalan'ny ranjan'akondro, ny ahafahantsika mitsofoka ao amin'ny efitra masina indrindra, manatitra ny vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy hoe makany Jerosalema tsika andeha hanatitra ny fivavantsika. Fa raha tsy zany dia ahoana nanaovana pelerinage amin'izany? Fa famindrapon'Andriamanitra izany. Famindrapon'Andriamanitra ihany koa dia zao, zay rehetra mandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonsy ny fiainany dia zao tsy misy tsony na jiosy na grika na andevy na tsy andevy na lahy na vavy, fa ray ihany izy rehefa ao amin'i Kristy Jesosy. Ka na jiosy ianao na grika ianao na inona ianao dia zay zany ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra ianao
dia mpandova araka ny teny fikasana. Raha mpandova araka ny teny fikasana ianao dia taranak'i Abrahama zany, ary raha taranak'i Abrahama ianao dia zanak'Israely ianao zany, zanak'Israely ara-panahy. Zanak'Israely ara-panahy zany hoe zany zanak'Israely ara-nofo zany tsy misy tsony amin'izao fotoana izao fa zanak'Israely ara-panahy zany io, vahoaka an'Andriamanitra anankiray. Ka na jiosy io, na arabo io, na gasy io, na anglisy io nina dia zay nandray an'i Kristy dia tonga zanak'Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia taranak'i Abrahama. Raha taranak'i Abrahama ianao dia zanak'Israely ianao zany, ara-panahy. Dia izay mahatonga ilay izy hoe ity Jerosalema izay resahana ity nge. Ka ilay Jerosalema vaovao io edivana io zany, ilay tendrombohitra masin'Andriamanitra izay sy niady io. Zany hoe manangona ny vahoakany zany Satana. Iady amin'ny tendrombohitra masin'Andriamanitra io. Satria mbola manantena ihany izy. Io nge niady nataon'ny Satana tany an-danitra. Niady izy hipetraka amin'ilay tendrombohitra masin'Andriamanitra, io ny niriny fatratra io. Anjaka ny zavatra nitedaviny. Fa tsy azony io. Raikitra niady tany an-danitra resy izy dia nazery izy. Jereo tsara ny Isaia 4:20. Satria fa io ny zavatra nitedaviny sy nikatsahany hatramin'izay. Isaia 4:3 sy ny 4:4. Isaia 4:3 sy ny 4:4. Dia ahoana ozy izy? 3:3 sy ny 4:4. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no ekarako. Any ambony kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo tendrombohitra fivoriana ny aparany avaratra aho. Hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny rahona aho, ho tahaka ny avo indrindra aho. Zany ny zavatra tedavin'ny Satana. Ary ianao anakapo hoe any an-danitra no ekarako, any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra aho. Izy io tendrombohitra ny fivoriana io le tendrombohitra masin'Andriamanitra io, le fitoeran'Andriamanitra io, misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra io. Hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny rahona ho tahaka ny avo indrindra. Zay ny zavatra nitedavina. Rehefa mahazo an'io izy dia tahaka ny avo indrindra izy. Satria zany ny zavatra nikatsahan'ny Satana indrindra, hitovy amin'ny avo indrindra. Rehefa tsy azo ny tany an-danitra, tonga indray izy eto tany. Mbola manao revanche ihany izy eto, raikitra tsy manaika an'izany izy. Ho avy ny fotoana izay dinan'io Jerosalema vaovao io avy any an-danitra. Izy nga anaika an'io, ho avy izy, anafika an'io. Dia ho an'izay mitory an'izany fiavian'izany Jerosalema vaovao zany, dia fahavalony, raikitra ny ady. Inona zany ny ady? Ady an'i Jerosalema ny ady. Niady amin'ilay tendrombohitra masina ny ady. Tsy le Jerosalema ra-tany io, fa le Jerosalema any an-danitra io resahana io. Le Jerosalema hitoeran'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, hitoeran'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Dia nefa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia hoana? Avilin'ny Satana amin'ny zavatra disy ny olona. Lasa variana amin'izany hoe Jerosalema eto tany zany. Miady dia ilay fiangonana rehetrarehetra, fiangonana evanjelika ny ankabeazana, dia mihazakazaka amin'izany hoe firenena sionika zany, ny hoe firenena ziona zany. So dia mba diso lalany, mba dinio ihany dinio le fahamarinana, fa zay dia manaraka fotsiny zay tenen'le mpitondra eo, dia mihinana fotsiny io fa ahoana ny voalazan'ny soratra masina. Dia asian'ilay mpitondra fivavahana manangom-bola hoe mila manampy tsika ara-bola, fa tena raha tsy manampy an'ireo tsika dia tsy voatatsika. Mba hahafahana mitahantsika dia mila manampy mafy ny Israely tsika. Dia tena manohana ara-bola mihitsy zareo. Vola be mihitsy ny anohanan'io any. Zavatra misy zany, tsy zavatra foronina zany. Fa si na tamin'ny testamenta taloha ny resahana zany, na ty amin'ny testamenta vaovao ny resahana. Dia raha vao miresaka hoe Jerosalema ianao dia inona ny resahana amin'ny Jerosalema? La cité de Dieu no resahana amin'izany, le tanàna masin'Andriamanitra no resahana amin'izany, le tendrombohitra masin'Andriamanitra no resahana amin'izany. Zay mikasika an'iny zany. Fa raha ohatra ka mbola le Jerosalema eto tany zany no anandrayntsika sy irintsika dia vomafitsika, satria nahoana? Ahoana hozy izy ny apôstôly Paoly mikasika ny Jerosalema eto tany? Nataon'ny apôstôly Paoly zay fampitahana zay.
miresaka ny Jerosalema eto tany izy de ozy izy ny Jerosalema eto tany de zao andevo ny Jerosalema eto tany satria ampioarina amin'ny agara izy zay andevo vavy fa ny Jerosalema kosa ozy izy zay any an-danitra de io no misy ny fahafahana io ny tena isin'ny fahamarinana zany ka raha mbola eto am'le tia-tany no andrasanao zany de ao anatin'ny fanandevozana foana ianao zany fa tsy manana fahafahana ianao jereo zany teneny ato Galatiana toko faefatra jerentsika andininy fadimy amby roapolo sy ny enina amby roapolo Galatiana toko faefatra ny andininy dimy amby roapolo sy ny enina amby roapolo ary ny hoe agara dia tendrombohitry Sinay any Arabia nefa i agara fatatsika tsara fa io le andevo vavy lasa vadiny Abrahama zany ary ny hoe agara dia tendrombohitry Sinay any Arabia ka mifaly any Jerosalema ankehitriny fa andevo izy mba amin'ny zanany fa Jerosalema any ambony kosa izay renitsika dia tsy mba andevo ny Jerosalema eto tany zany de manino andevo ampoarina amin'ny agara ny Jerosalema any an-danitra kosa dia ahoana nilazany azy teo tsy mba andevo izy any no misy ny fahafahana ka raha mbola io no atenantsika de vomafitsika any am'izay zavatra zay de io zany ny zavatra tediavan'ny Satana mafy indrindra ka tsahana miaraka amin'ny miaramilana izy ils veulent prendre d'assaut zany Jerosalema tiano tafiana mafy mihitsy io Jerosalema io zany ohatran'ireo nanamboatra ny tilikambon'ny Babely tamin'ny androny tany amin'ny Genesis de ohatr'izay mihitsy ngeny zavatra ataony inona moa ny tanjony zareo am'le namboatra le tilikambon'ny Babely mba anamboatra zany ilay tanàna ety ambonin'ny tany ho paradisa zany sisin'ny fanantenana zay ngeny zavatra tanjony zareo de jereo fa zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao ny tanjony Satana eto de ataony Satana variana amin'ny zavatra mahafinaritra sy maharentirenty ety ambonin'ny tany zanak'olombelona eny ka na ny vahoaka an'Andriamanitra de voafitaka any am'izany ka zay ny tanjony Satana zany de manao an'io izy manangana n'ito tilikambon'ny Babela io izy anoerana le fanjakan'Andriamanitra de inona moa fa zay le hoe setroka feno setroka de tapony ianao tsy hitanao le tena fahamarinan'Andriamanitra fa variana amin'ny zavatra eto tany ianao ka ny fanantenana lasa iny lasa amboarina eto tany indray amin'ny alalan'le andriamanitra Babela no amboarina na hoe andriamanitra Babilôna zany satria le Babela ihany no Babilôna le fanantenana zany lasa va amin'le andriamanitra Babela indray na Babilôna no azozana anazy de ny antony mahatonga an'izay de zao hoe anesorana an'Andriamanitra mba tsy hitsofoka ao am-potsika sy ao saitsika sy ny fanantenantsika hoe misy amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany mba tsy hanjom-potsika an'Andriamanitra ary zany fotom-pisainana zany ange le fananganan'le tilikambon'ny Babely io zay ataon'ny Satana tsy hoe zao nge izy vo manao zany fa hatramin'izy vo nenjera teto tany de efa namboatra zany izy efa namboariny moramora zany zany fotom-pisainana zany efa hatrany zay mahatonga le hoe any amin'ny tilikambon'ny Babela de efa hitantsika zany nefa any amin'ny Genesis nge misy zany tilikambon'ny Babela zany tany de efa namboarin'ny Satana ny sain'ny olona anao an'le exclusion an'Andriamanitra hoe anipaka an'Andriamanitra zany efa tany de efa ny formaten'ny Satana ny sain'ny olona zany hoe anipaka an'Andriamanitra hoe aza mino an'zany Andriamanitra zany aza manompo an'zany Andriamanitra zany fa tsika ihany de afaka maninona tonga am'le fiteneniny hoe samy mahavita tena zany amin'ny herin'ny tenantsika ny avitatsika de lasa iny ny fanantenana sy iny ny famonjena zay tedavina zany de nandritra ny taonjato maro ny fandimby na millénaire ny fandimby de nandeha par étape Satana nandeha amidingany Satana ny asa tao anatin'ny fitonam-panjakana ny asa tao anatin'ny ara-pivavahana ny asa anatin'ny resaka sosialy amin'ny resaka ara-ekônomika filozofika siantifika mifampianarana sy ny maro samihafa mampiditra an'izany izy manao an'le exclusion an'Andriamanitra amin'ny fanompahana an'Andriamanitra zay nge mahatonga an'le hoe théorie de Darwin zavatra efa forony efa hatramin'izany reny namboarina tany fa ny asa izy amin'izao fotoana zao ny foz'Andriamanitra ho avy le fanjakany
hiavany amin'ny fimpisahany masoandro dia izay miaraka amin'ny ihany koa manangona ny azy tsika zany zao maninona mitsokatra ao mipetra tsika eto manangona le vahoakan'Andriamanitra mba tsy ho diso fanantenana sao dia diso toerana hoe sao dia camp hafa ny misy anao hoe aza varimbarina fa sao dia diso ianao sao dia any amin'ny camp ny Babilôna ny misy anao na hoe any amin'ny camp ny Babela ny misy anao fa tsy eo amin'ny camp n'Andriamanitra ka loza zany zavatra zany ny tena mahalozan'izany dia zao hoe rehefa variana loatra zany ianao amin'ny zavatra omeny Babilôna anao eto amin'ity zao tontolo zao ty na dia nieritreritra ary ianao amin'le hoe camp an'Andriamanitra ny misy anao dia na dia efa any amin'ny tsisa aza ny zavatra leanao dia tsy hitanao tsony zany satria babon'le zavatra misy eto Babilôna ianao zany dia izy miasa amin'ny tena fomba mahery vaika amin'ny hafetsena amin'ny fitaka zavatra tsy eritreretin'ny sainao mihitsy io na amin'ny resaka sakafo hohanina io amin'ny resaka sakafo zany nge teneniko antsika fotsiny ty Petranomasina ty raha ny tenin'Andriamanitra zao miteny manao hoe tsy tokony mihinana biby maloto ny vahoakan'Andriamanitra dia ny azy amin'ny resaka sakafo dia manao alefany any amin'ny resaka sakafo ohatrany hoe ambalazy ireny dia ohatrany hoe miteny ianao hinana saosisy ohatra ianao fa aza mividy an'iny saosisy iny ianao fa vacu tsara aloha ny ingrédient iny hoe inona daholo ny nanaovana ny saosisy io fa mety misy kisoa kely ampidiriny any anatiny iny mila fatarina zay dia voafitaka ianao rehefa tsy mandinika zany ianao dia voafitaka ianao aty Petranomasina ianao rehefa mihinana hena zany ianao nga ny hena ty azonao hohaninao vahoakan'Andriamanitra dia andeha hihinana hena fotsiny amin'izao ianao na dia henomby azonao hohanina io nga azonao hohanina zany henomby zany satria ny henomby aty dia zao tsy alatsa-dra ny akamaroan'ny henomby aty ny tenin'Andriamanitra nefa dia miteny hoe rehefa mihinana ny henan'ny biby azo hohanina antsika dia tsy maintsy alatsaka ny rahan'iny biby iny satria ny finanantsika ny rahan'iny biby iny dia mihinana ny ain'le biby ianao zany tsy azonao hohanina zany zay dia nefa ny biby zay vonoina aty amin'izao fotoana zao toranina ny biby na hoe électrocutena ny amonoana anazy hoe vonoina amin'ny électricité zany na amin'ny herinaratra ny amonoana anazy dia rehefa vonoina amin'ny herinaratra dia ina amin'ny zavatra nitranga mivainganao anatiny io nge zany ny rahan'le biby dia lasa mihinana ny rahan'le biby ianao dia lasa voaloto ihany ianao zany zay le hoe subtilement zavatra tsy hitany masonao raha tsy mandinika ianao zay hoe mila miambina mandrakariva ianao zany fa na amin'ny sakafo hohaninao ary zay mahatonga antsika zanak'Andriamanitra manao hoe tsara koa no zanak'Andriamanitra manao an'le firentiretiavana zao tontolo zao le ohatra hoe manao lokomena fa amin'ireny lokomena reny ange ny anaovana ny reny dia avy amin'ny kisoa koa reny le tavy kisoa be reny ny anaovana anazy tsy haiko misy jabora rainy amin'ny kisoa iny ny anaovana an'le lokomena misy gel zany mihinana gâteau no mba hinana gâteau crème ty zalahy fa rehefa tsy ozy ianao hoe gâteau efa ngahy misy biby maloto io mofomamy no hohaninao mila fatarina zany fa ny mofomamy dia misy gelatine ihany koa misy kisoa koa dia mila anontanio tsara ny mpivarotra ino ny gelatine anaovana an'ity misy gelatine végétale azo avy amin'ny zavamaniry iny azo hohanina tsara fa matetika gelatine bovine na porcine ny ataona amin'iny tsy hoe gelatine avy amin'ny omby ihany koa dia azonao hohanina fa ny omby zay nakanany gelatine iny mety ombony toraniny iny fa nga ombo nalatsa-dra iny dia efa tsy azonao hohanina koa zany zay le hoe subtilement amin'ny zavatra tsy eritreretinao mihitsy izy mitsofoka amin'ny tany ianao mba tsy azonao le fanjakan'Andriamanitra io nge il suffit d'un rien tsy idiranao amin'le fanjakan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia miteny ina moa le hoe il suffit d'un rien hoe amin'ny zavatra mety kely tsisy dikany tsy eritreretinao rehefa tsy mitandrina ianao dia mety voafitaka ianao satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny miambena mandrakariva ka aza mitsahatra mivavaha mandrakariva fa mety ho voafitaka ianao dia za miteny amintsika fa misy fiangonana ny Madagasikara ny voafitaka an'izany satria lasa variana amin'ny zavatra hito tany le fiangonana raha tokony andrandra le fanjakan'Andriamanitra manomana le fanjakan'Andriamanitra variana amin'ny resaka politika resaka amin'ny hoe firotsahana amin'ny fitondram-panjakana
lasa variana amin'ny resaka sehatra politika dia adino le fanjakan'Andriamanitra subtilement voafitaka amin'ny zavatra kely voafitaka Satana. Dia inona ny zavatra dia zay koa tena mahafitaka an'ilay izy. Zareo tena hoe le fitambarana zany dia hoe unité dans la diversité, zany hoe fitambarana ao anatin'ny fahasamihafana. Zany hoe tsika samihafa, na musulman ianao, na katolika ianao, na protestante ianao, na secte ianao, na inona ianao, fa tsika mihitsy mitambatra ao anatin'ny fahasamihafana. Fa ny zavatra hitambarantsika dia le paix, na hoe ny fiadanana no hitambarantsika. Dia lasa io zany tanjona tsatsarina amin'izao fotoana izao, le hoe fitiavana ny lehibe indrindra. Io zany tena lasa fitaovana ampiasain'ny Satana dia voafitaka tsika satria nahoana tenin'Andriamanitra izy zany resaka hoe fitiavana zany dia ampiasain'ny Satana izy hanodinana ny vahoaka an'Andriamanitra dia voafitaka daholo fitiavana ny lehibe indrindra. Tena marina tokoa izy hoe fitiavana ny lehibe indrindra tenin'i Kristy izay fa ahodin'ny Satana zay pour son profit zany ho tombotsoany. Dia rehefa tsy miambina vahoaka an'Andriamanitra dia lasa amin'izay hoe inona moa mahasafa amin'izany fitiavana ny lehibe karaha miaraka moa tsika satria filaminana mba tsy siniady zany. Nefa samy manana ny Andriamanina, samy manana ny sampiny. Ianao vahoaka an'Andriamanitra dia lasa maninona anao ny fanaon'ireo ianao. Dia maninona lasa voavetaveta ianao, lasa voaloto ianao amin'izay fotoana zay. Lasa tsy misy fahamasina ianao, tsy misy fahamarina ianao. Dia amin'izay fotoana zay nefany ny olona zany variana amin'izany rehetra zany zao tontolo izao amin'ny fitambarana io. Vahoaka an'Andriamanitra koa voafitaka ao anatiny io. Zay ny mahatonga ny tenin'ny Kristy milaza eo amin'ilay toko 4:20, Apokalipsy toko 4:20, dia ny 5:20. Apokalipsy toko 4:20, ny 5:20. Ahoana izy? Apokalipsy toko 4:20 dia ny 5:20. Dia zao ny teneniny ato. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Izay ny mahatonga an' Jesosy manao fananarana antsika eto zany, mampitandrina antsika zany Kristy eto mikasika amin'izay zavatra zay, mba tsy ho voafitaka isika zany. Ndrao re ka any amin'ny kaon'ny biby dimy misy atsika fa tsy any amin'ny kaon'Andriamanitra. Fa hoy Kristy ho avy tahaka ny mpangalatra, tsika mbola lasa ny fanantenantsika eto ambonin'ny tany fa tsy any an-danitra, variana firehana zavatra omeny bibidiantsika sy fahafinaretana izay omeny eto tsika, dia lasa adino le fanjakan'Andriamanitra. Zay ny mahatonga Kristy ho avy tahaka ny mpangalatra amin'ny ora tsy ampoizina ange ny dikan'izany. Amin'ny ora tsy ampoizina zany, ary tsy vitan'izany ihany fa mbola toizany le teny. Ahoana ozy izy? Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Sambatra izay miambina, mila miambina zany, ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Ty afatra ty zany io fampitandremana izay omen'i Kristy ho an'iza io fampitandremana io. Kristy nge tsy mampitandrina zao tontolo zao eto amin'ny afatra tenen'io, fa ho an'ny mpino rehetra ny andefasana an'io afatra io. Satria ny zavatra resahana eto hoe sambatra izay miambina izy ka miaro ny fitafiany. Ny kristianina nge ny mahalala an'izany resaka fitafiana zany, le resahana eto fa tsy zao tontolo zao e. Zany hoe ty afatra omena ty zany eto dia ho an'ny kristianina rehetra zany io. Sambatra izay miambina izy ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Ndrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany, ndrao dia efa miboridana ianao nefa mbola milaza ianao fa manao akanjo ihany. Dia mampatsiaro antsika ny fiangonana Laodikia izy io tamintsika nianatra ny fiangonana 7. Inona ny avatra nataon'i Kristy amin'ny fiangonana Laodikia? Dia zao ny tenenin' Jesosy eo amin'ny Apokalipsy toko 7:9-12 no vakitsika. Apokalipsy toko 7:9-12. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny zavatra resahana eto? Apokalipsy toko 7:9-12. Dia ahoana izy eto? Dia manoro hevitra anao aho
Hividy volamena voadio amin'ny afo mba anakarena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy sihon'ny enatrao no ny fitanjahana, ary odimaso hosotro ny masonao mba hirapanao. Manoro hevitra anao aho ozy izy Kristy. Hividy amiko akoatran'le volamena zany sy akoatran'le odimaso, dia ozy izy manoro hevitra anao aho hividy fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy sihon'ny enatrao no ny fitanjahana. Ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao dia manahoana? Ny ankamaroan'ny kristianina dia tratra ny fanjiko daholo. Arak'ilay nitenena teo jereo fotsiny, mihazakazaka makany amin'izany hoe fireneny ziona eto tany zany, zany ny hazakazahana. Sy atao lahara-pahamena nangonana vola mihitsy, hoe mba hahafahan'Andriamanitra mitahany fiangonana. Efa lalany tsizy ange zany. Ny fiangonana rehetra izay tsy mitandrina ilay didin'Andriamanitra sy tsy manana ny filazanan'i Jesosy dia manao ny efa mitanjaka daholo zany rehetrarehetra zany. Zay tsy mino an'i Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia efa mitanjaka daholo zany. Zay tsy mino an'izany sabatany Jehovah zany ka mitandrina ny andro voalohany amin'ny herinandro, andron'ny Eglizy, dia efa mitanjaka daholo zany. Izay tsy manana ilay tombo-kase an'Andriamanitra zay ny anarantsika teto, inona ny tombo-kase an'Andriamanitra ny anarantsika teto? Dia efa mitanjaka daholo zany rehetrarehetra zany. Ka hoy Jesosy milaza manao hoe manoro hevitra anao aho hividy amiko fitafiana ozy izy. Manoro hevitra anao aho ozy izy hividy amiko fitafiana fotsy mba tsy sehon'ny enatrao no ny fitanjahana ozy izy, satria mitanjaka zany ianao. Dia inona nefa ny avalin'ireo fiangonan'ireo amin'i Jesosy ny amin'izany rehetra zany? Inona ny avalin'ny Laodikia azy? Satria Laodikia nge maneho an'izy Laodikia maneho ny fiangonana farany. Ka zay fiangonana farany amin'ny tantarany tany, fiangonana rehetra zay misy zany dia ao anatin'ny Laodikia daholo zany. Dia inona ny zavatra valin'ny Laodikia? Zao ny tenen'ny Laodikia amin'i Jesosy. Raisika kely ato. Eo amin'ny toko 7 ihany. 7:7. Laodikia zany dia manana fiaveran-teny satria zay zany ny fomba fisainan'ny Laodikia. 7:7 dia zao ny teneniny amin'ny 7:7, toko 7:7. Fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahory. Zany ny fisainan'ny Laodikia, fisainan'ny fiangonana amin'izao andro farany izao. Mihevitena ho manan-karena daholo. Rehefa miantso an'i Jesosy dia voavonjy dia samy miantso ny anaran'i Jesosy eny daholo. Dia zany ny malaza amin'izao fotoana izao dia samy manao le spectacle évangélika ireny, na manao kavina salamin'inona ohatran'inona be any ary, misy efa mivongovongo be ohatran'iny, sola be ny lohan'ilay vehivavy, manao akanjo rovidrovitra ohatran'ireny ardareny izy dia miran'Andriamanitra, Jésus m'aime, tia Jesosy. Dia tena atao amin'ilay clip dia amin'ny style kely eo daholo dia samy manao zay fihetsika eo. Dia io ohatran'ilay Jerosalema niresahantsika teo ihany, hoe ilay Jerosalema amin'izao ve maneho fa tranon'Andriamanitra izy, hitoeran'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Dia reny fiangonana reny namira ny anaran'Andriamanitra izy, maneho izy hoe vahoaka an'Andriamanitra ve zany? Reny le tonga amin'ilay fitenenao hoe mihevitena azy ho manan-karena. Manoro hevitra anao hividy fitafiana amiko Kristy. Ny fitafian'i Jesosy zany no asiana tafiana eto. Misy fiangonana nefa manala fitafiana hafa no anaovan'ny fiangonana, mampanao batisa hoe hidirana fanjakan'Andriamanitra, misy hoe batisan'ny Jordanina zany. Dia rehefa vita io batisan'ny Jordanina io dia manao akanjo daholo ilay fiangonana, misy akanjo ampanaovan'ilay fiangonana azy. Tsy tonona ny anaran'ny le lokon'ilay akanjo moa zany fa sao dia hoe lazain'ny olona hoe manenjika fiangonana koa. Dia misy akanjo anaovan'izy ireo dia manao an'iny akanjo daholo ilay fiangonana. Fa zany ve ilay tenenin'i Jesosy hoe io ilay fitafiana asiana anaovana? Fa ilay fitafiana io dia ilay mitafy an'i Kristy io, natao batisa ho amin'i Kristy io. Zay rehetra nandray azy dia nomenero tonga zanak'Andriamanitra. Zay mino sy atao batisa no vonjena.
zay rehetra nino no natao batisa no nasiana ny tombo-kaseny fanamasina. Nandray ny Kristy ve ianao? Mitafy an' Jesosy ve ianao? Iza koa io nanaovana batisa anao? Jesosy le maty tamin'ny antsasaky ny herinandro. Io no nanaovana batisa anao. Io no tafianao. Fa tsy ho batisany Jordana zany. Ka raha batisany Jordana zany koa nge dia mila makany Jerosalema daholo koa zany atao batisany Jordana. Maninona ny Madagasikara manao batisany Jordana ihany koa zany. Fa dia mieritrereta kely a. Loza nge le izy reto raha diso fitafitsika io a. Saromany Satana setroka nge tsika dia fanina daholo. Fanina daholo mihitsy ny rehetrarehetra. Dia zay le zavatra teneniny teo. Manoro-hevitra anao aho izy. Hividy amiko fitafiana fotsy ho tafianao ka tsisy ny enatrao no fitanjahana. Nefa ny Laodikia dia miteny manambara manao hoe fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory. Tsisy mahory aho izy. Dia ahoana hozy Jesosy? Kanjo tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Tapitra moa ny fotoanantsika fa iresaka betsika mikasika an'io amin'ny farany iny. Mbola ho tohizantsika kely ny resaka mikasika an'io resaka fitafiana io satria zava-dehibe loatra mikasika an'io. Ro dia voafitaka amin'io tsika. Io ny anohizantsika ny lesona manaraka. Fa tapitra ny fotoanantsika hisaotra an'Andriamanitra tsika. Dia manasa antsika hiaraka hivavaka indray ry hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io. Mankalaza anao zay midery anao ary mampime voninahitra anao. Misaotra raha io. Ny amin'ny ampafantaranao anay ny zava-miafy ny teninao. Misaotra raha io ny amin'ny ampafantaranao anay ireo tombo-kasenao izay famantarana ny olonao. Ary ianao dia mampitandrina anay. Manao hoe ho avy tahaka ny mpangalatra. Sambatra izay niaro ny fitafiana izy. Ka tsy mandeha mitanjaka izy. Mba tsy ho hita ny famenarana. Fa raha diso ny fitafianay Jesosy io dia tsy ho voavonjy izahay. Ary ianao dia miteny sambatra izay miambina, izany hoe mila miambina mafy zany. Satria ny teninao dia manambara manao hoe na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Ary ny teninao ihany koa dia miteny manambara manao hoe nareo izay efa manao azy mijoro tsara, tandrema fandrao lava, aoka ihany koa tsy rehare izay efa manao azy mijoro tsara satria mety ho lava ihany koa izy zany. Raha io manamasinana ny fahamarinanao ny teninao ny fahamarinana. Dia iriso izay raha io amin'ny finoana, amin'ny fahatahorana fenonao. Sorato am-ponay ny lalànao raha ataovy an-tsainay. Ary avaozo isan'andro isa-maraina ny fanoloran-tenanay. Dia raina ny anaranao raha ikalazay ny anaranao. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao raha itaonatrenao. Alleloia. Amen. Dia misaotra ny tompo lehibe tsika ny amin'ny lesona iny fa mbola amin'ny herintsika mamarana azy zany. Mino fa mba vita amin'ny heriny mikasika an'iny. Somary lava le lesona satria zava-dehibe ny resahana tamin'io. Dia faranantsika amin'ny heriny izay lesona le fampifandraisana amin'ile trompetra fahinana zany any amin'ile kapoaka fahinana. Baibai daholo tsika rehetra dia amin'ny heriny indray ary. She